Faly miarabantsika tsirairavindray tsy ty sabata maraina fa 24 volana jolay ity mitsotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny an'izao fotoana manokan'izao indray ahafahantsika mandray ny ten'Andriamanitra. Irina koa dia hitondra hero antsika mandrakariva izany. Lohanderantsika namofinainan'io dia hivavakasika. Dia Tompoandriamanitra eo very mpisaoranao izahay ny amin'ny tompotoana izay menao anay an'io, misaotra ny amin'ny fitahinao sy fitantananay mandritra an'iny eny aman'iny. Misaotra ihany koa satria Andriamanitra mpamaly vavaka tokoa ianao ary miainy ankonao tsirairay avy. Mangataka aminao izahay mba hiteny manoloana anay ianao amin'ity maraina ity. Tonoina sy ankatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao eo amin'ny zavatsarotra ampy ny fahasoavany. Nalaina amin'ny Korintiana faharoa toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy manao hoe nefa hoy izy tamiko ampy ho anao ny fahasoavako fa ny heriko dia tanterahana amin'ny fahalemena. Amen. Tsy misy olona natao eo amin'ny toerana izay tsy ahazahoany mankatoan'Andriamanitra. Kely loatra ny finoana kristiana amin'izao fotoana izao. Rehefa mahatazana an'izay mety hisiny vokatra mahavelom-panantenana ihany, izay vao tena hoe vonona hiasa ho an'i Jesosy izany na koa hoe hampandroso ny fanjakany. Nampiniezaka rehetra ataon'ny tena izay mpino tsirairay avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ampy ho antsika ao anatin'ny toe-javatra rehetra izay mety hisy eo izany fahasoavana izany. Andefa ny herin'ny manavao sy mandavorary eo amin'ny toetran'izay vonona ankatoa sy mahatoka ny fanahy masina. Tompona andraikitra isika ny amin'ny fahazavana izay manazava ny lalantsika. Mety ho voahodidin'ny zavatsarotra, mety haketraka ihany koa ary manao an'izany ho fialan-tsiny noho ny nankatoavantsika ny fahamarihana eo amin'i Jesosy. Maivana loatra nefa izany fialan-tsiny izany. Raha misy ny fialan-tsiny noho ny tsy fankatoavana dia toy ny mampiseho an'izany fa tsy marina ilay raintsika any an-danitra satria fepetra izay tsy azontsika arahana no omeny azahoan'ny famonjena. Noho izany dia tsy tokony haminaviana an'ireo fizahan-toetra rehetra mety hisy eo mialohan'ny fifaran'izao taranaka izao ny kristianina rehetra. Ny any tokony atao dia ny manomboka manompa an'Andriamanitra ka hivelona sy hiasa isan'andro ho voninahitra Andriamanitra manomboka amin'io andro io. Amin'izay fotoana izay dia hiena tsikelikely ireo olana toa tsy azo ioarana ary raha tsy maintsy hiatrika an'izay rehetra mampatahotra aza isika dia omena antsika arak'izay ilaina ny fahasoavan'Andriamanitra. Mitombo miaraka amin'ny olana hatrehana sy resena ihany koa ny hery izay azo. Izay tapa-kevitra hanompo an'i Jesosy kosa dia hita fomba mandrakariva hitsoina vavolombelona. Afaka ny sedran'ny fanaovana zinona sy ny heso izy ireo raha mibanjana an'i Jesosy izay niaritra ny fanoherana manko tamin'ny mpanota. Izy izay marina amin'ny teniny dia mampanantenana fanampiana, mampanantena ihany koa fahasoavana. Tsy ho diso amin'ny fanatanterahana ny teny fikasany tokoa Andriamanitra ho an'ireo izay rehetra mitoky aminy. Tsy ho diso ary tsy ho tara amin'ny famonjena ny mpanompony koa Andriamanitra ho an'izay minjo sy miantehitra aminy. Inkane izany ho hery sy ho tadiditsika mandrakariva ahazony amin'ny teny fikasan'i Kristy fa tsy mba mandaho anao mandrakariva izy. Vavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra misaotra anao izay mampatsiahy anay mandrakariva fa ampoanay tokoa ny fahasoavanao. Angataka aminao izahay mba ho fenonao manana mbeampy amin'izany fahasoavanao izany ka hihoatra lavitra ny amin'ny fomba fieritreritry izao tany izao, ny fomba fibanjinanay ianao sy ny rehetra avy aminao. Tonoina sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
miaino